mandritry ny fahasalamana kosa raha toka efatra amin'ny efatra amby roapolo ny volana marsa lasa teo no nankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny rabokana ny tuberculose dia amin'ny fahavalo amby roapolo ny volana ho avy izao no hankalaza izany isika eto Madagasikara. Ho an'ny eto Madagasikara manokana dia mahatratra 7 alina no marary n'ity aretina ity ary tsaboina maimaim-pony izy ireo araka izao tatim-baovao entin'ny lova raha manatsoa izao. Plus de tuberculose de mon vivant, io ny loahevitra lehibe entina kalazana ny andro raisam-pirenena amin'ny ady atao amin'ny raboka na ny tuberculose amin'ity taona ity. Ny 4 martsa ny andro raisam-pirenena ho an'izany ady amin'ny raboka izany, fa ny 9 martsa kosa anamariana izany ho antsika eto Madagasikara. Ny fandraisana tanàna ny marary dia tanterahana any anatin'ny toeram-pitsaboana ka ho an'ny laminasam-pirenena amin'ny tuberculose zany dia misy toeram-pitsaboana 2.700 amin'izao fotoana izao ilay ataontsika amin'ny teny frantsay hoe CDT na hoe centre de diagnostic et de traitement na koa hoe toeram-pitsaboana ahafahana mitily sy mitsabo ny marary. Ankoatran'ireo toerana ireo dia misy ilay ataontsika hoe centre de traitement koa zay ny toeram-pitsaboana rehetra dia azo atao centre de traitement daholo. Ireo centre de traitement ireo dia izay mandray antanana ny fanomezana fanafody sy ny fanaraha-maso ny marary. Raha manaraka tsara ny fitsaboana ny marary dia tsy mamindra intsony ao anatin'ny 2 herinandro ao aorian'ny fihinanana fanafody. Maharitra enina ka hatramin'ny 12 volana kosa ny fitsaboana manontolo. Ny fanapahana ny fitsaboana dia mitarika amin'ny fahasarotan'ny fitsaboana satria dia mivadika ho TBMA na tuberculose sy laitram-panafody zany. Mahatratra 7 amin'izao fotoana izao ny trangana tuberculose sy andairam-panafody mahazatra na TBMR raisina tanana eto Madagasikara.